koa eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana no aleoko ny fahavononako ankehitriny fa kely anatrany aho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny asa fitoriana ny filazantsara amin'ny lafiny rehetra sy amin'ny lafiny manontolo. Fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana FJKM Ambohi Mandroso Filadelfia Antsirabe ny alahady 12 Mey 2024 teo izay nandraisa tanana sy nametrana ny mpitandrina Andria Misandratra Anjara Malala Suzette hitondra ny fitandremana rehefa nahavita herintaona ny arahana ny asa tamin'ity fiangonana ity izay nanomboka tamin'ny 3 Febroary 2024 araka ny fitsipika sy ny lalàna mifehy ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tsy nataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa efa nataoko hoe sakaizako ianareo. John nataoko 15:15. Io ny teny filamatra no vidin'ity mponompon'Andriamanitra vao noraisin taniny ity ary io ihany koa ny lohahevitra no voaboasana nandritra ny toriteny izay nentin'ny filohan'ny synody apartany na tsy nandrefana karatra miaradia dia ny mpitandrina Rabe Arnal Lala Augusta. Tsy matanteraka irery ireo andraikitra maro sany anefa ny mpitandrina na dia izy aza no tompony andraikitra voalohany fa eo ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky toy ny bureau ny fiangonana ireo sampana maro isatsikajiny izay manampy azy amin'ny fampandehanana ny asa fampandrosoana ny fiangonana sy fampielezana ary fitoriana ny filazantsara. Vonina ihany koa izahay miara-miasa mitandrina amin'ny fampandrosoana ny fiangonana fampandrosoana ny ambaninday ny fiangonana araka ny karazana dia maro ny zavatra nampiasaina hipoka tanteraka ny trano fiangonana ka nisy ireo trano eva efa nomanina nipetrahan'ireo tany ivelany nanaraka ny fitobavana tamin'ny alalan'ny écran géant.